Real News miaraka amin'ny reko fa afaka baky ianao rasefo dia inona nitsakanesana amin'ny prime tekolo manara-penitra ny sady mampazoto mbola tsisy nianatra tato ka lasa jolam-boto investissez dans une valeur sûre choisissez prime à lève l'avenir si Potata, tes nouveaux biscuits préférés qui donnent la patate. io ihany koa Mateza Atoll manolotra anao ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary. ampiny ilay telemarika mateza sy Gréa sady 4K milay be sady mora hitany ao Soarano New City 3e étage Mandroso Bay Center ampitany Institut d'hygiène Analakely ary koa ao amin'ny ancêtre Mateza Atoll ampita-tava ary Saint-Gilles-Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans Real News. Miarabantsika rehetra manaraka ny fampalalam-baovao amin'ity andro ny valomartsa ity. Miarahaba ny vehivavy rehetra ihany koa nahatratra izany valomartsa izany. Hitravahitrany ao anatin'ny lohatenim-baovao izay nisongadina ao amin'ny andro anisika. Roapolo amby 100 miliara ariary ny teti-bola nampiasain'ny CENI tamin'ny fihodinana anankiroa ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny taona 2024 izay efa novolavolaina sy nofaritana herintaona sy tapany milohan'ny fifidianana raha nambarany Rivo Rakotovao filoham-panjakana mpisolo-toerana nanomboka ny 12 septambra 2024 hatramin'ny 12 janoary 2024 efa tara araka izany hoy izy ny fangatahana famatsim-bola mitentina 3.30 tapitrisa $, na 3.70 miliara ariary tany amin'ireo mpiara-miombonantoka nataon'ny CENI tamin'ny fiandohan'ny volana janoary araka ny lahatsoratra navoaka ny gazety vahiny Africa Intelligence ny 4 janoary 2024 ka mety ny antsoina hoe fond d'urgence sisa no azon'ny Madagasikara. Tao manakara no nisy sehatra voalohany ireo vehivavy valomartsa miaradia amin'ny siteny Randriana Soloniaiko izay nanomboka ny fitsidiam-paritra miavatoro tamin'ny alalan'ny fangatahana jodrano tamin'ny Vohimara ny alatsinainy 9 martsa lasa teo niaraka tamin'ny solombavam-bahoaka ny Vohimara Edzara, ny solombavam-bahoaka ny Fenirivesta Mohamad Ahmad, ny solombavam-bahoaka ny Betiouk Jean-Jacques Arabenirina ary ny solombavam-bahoaka ny Nouzbe Arosy François Nalabananina. Tany kiony kosa no nanamarika ny andro iraisam-pirenena ho an'izony vehivavy izy teny Randriana Soloniaiko niaraka tamin'ny solombavam-bahoaka Brunel Razafy-Androfo sy Voninay sy Jean Eugène. Tsy tafiditra tao amin'ny magrobeoririka ireo vehivavy tia masaika ankalaza ny valomartsa androany no nisy sakana nataony mpitandro ny filaminana tsy nahazo alalana natanteraka hetsika ao amin'ny toerana io ireo vehivavy tia mireo ho ny mpitandro ny filaminana teny an-toerana. Ny toan'izay tsisy ny fifamoivoizana ivelan'ny renivohitra toy ny teo anao zato androany niverina tamin'ny fampiasana ny lakana aza ny mponina ho fitaovam-pitaterana na ahafahana ny ampita noho ny tsy fahafahan'ny fiarany hetsika vokatry ny fitohanana lava reny. I miora kosa izao no hitondra amintsika ny mety ho vinavina ny toetry ny andro ho amin'ny rahampitso 7 martsa. Atolo
tolotra ny iaraba ho antsika rehetra ny tokantrano any manaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara amin'izao fotoana izao. Andohatra menantsika indray ny mety ho vinavina amin'ny toetry ny andro raha hoandra pitso alakamisy. Raha ho fantaritsika izay toetry ny andro izay dia saika hody tsara ny andro amin'ny ankapobeny amin'ny faritra maro eto Madagasikara fa hitoetra kosa ny rotsakorana any amin'ny ilany andrefan'ny nosy iny. Hitantsika amin'izao ary fa raha ho an'ny avoatany manomboantsika azy ny tapany maraina dia ahitana andian-drahona matevina izy toy izay ihany koa ny any fianaratsoany. Fa raha ho jerentsika izay mahakasika ny vinavinan'ny toetry ny andro izay anosy be any dia efa nimbiasa andrahona sy masoandro izy ka vinavinaina manodidina ny 4 ka hatramin'ny 1.3 degré celsius ny maripana. Raha iverenantsika kosa ireto faritra sisa manaraka ireto dia saika hitoetra ny fifandimbiasa ny rahona sy masoandro ny any Mahajanga, Antsiranana ary Toliarany. Fa raha ijeritsika ny atao Sainte Mariato dia anorana tandrifin-drahona izy ny tapany maraina. Izay ary ny mety ho vinavinan'ny toetry ny andro ny tapany maraina. Fa andao fantaritsika manaraka indray hoe tony ahoana kosa ny mety ho toetry ny andro ny tapany hariva raha toka hoe nisy iovana izay na mila miomana isika. Hitantsika amin'izao ary fa raha ho an'ny avoatany hatrano anomboantsika azy dia mbola hitoy izay andian-drahona matevina izay. Fa raha ijerintsika ny atao Masinato dia ahitana rotsakorana izy ny tapany maraina raha toka na ahitana andian-drahona matevina izy ny tapany maraina teo ary ahitana rotsakorana izy ny tapany hariva. Raha maripana nijerentsika manaraka dia ny any Fianaratsoany ahitantsika ny maripana ambany indrindra izay manodidina ny 4 ka hatramin'ny 4 degré celsius ary ny ato Toliara kosa no ahitantsika ny maripana ambony indrindra izay manodidina ny 4 ka hatramin'ny 2.3 degré celsius. Toy izay ary ny mety ho vinavina amin'ny toetry ny andro raha hoandra pitso alakamisy. Ankasitrana isika rehetra niaraka aminay hatramin'ny farany ary mbola manasanao mpanajana anaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara. Veloma tsopoko. Mialohantsika ny dirana amin'ny antsipirian'ny vaovao dia indao aloha hiverenantsika ireo lohatenim-baovao. 20 miliara ariary ny teti-bola nampiasain'ny CENI tamin'ny fihodinana anankiroa ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny taona 2024 izay efa novolavolaina sy nofaritana herintaona sy tapany miloha ny fifidianana raha nambarany Rivo Rakotovao filoham-panjakana mpisolo-toerana nanomboka ny 12 septambra 2024 hatramin'ny 12 janoary 2024. Efa tara araka izany hoy izy ny fangatahana famatsim-bola mitentina 3.30 tapitrisa dolara na 3.70 miliara ariary tany amin'ireo mpiara-miombonantoka nataon'ny CENI tamin'ny fiandohan'ny volana janoary araka ny lahatsoratra navoaka ny gazety vahiny Africa Intelligence ny 14 janoary 2024 ka mety ny antsoina hoe fond d'urgence sisa no azon'ny Madagasikara. Tao manakara no nisy sehatra voalohany ireo vehivavy Valomartsa miaradia amin'ny siteny Randriana Soloniaiko izay nanomboka ny fitsidiam-paritra Miavatoro tamin'ny alalan'ny fangatahana jodrano tamin'ny Vohimara ny alatsinainy 4 marsa lasa teo niaraka tamin'ny solombavam-bahoaka ny Vohimara Edzara, ny solombavam-bahoaka ny Fenirivesta Mohamad Ahmad, ny solombavam-bahoaka ny Betiouk Jean-Jacques Karabenirin ary ny solombavam-bahoaka ny Nozbe Arosy François Nalabananina. Tany kosa no nanamarika ny andro iraisam-pirenena ho an'izony vehivavy izy teny Randriana Soloniaiko niaraka tamin'ny solombavam-bahoaka Brunel Razafy-Androfo sy Voninay sy Jean Eugène. Tsy tafiditra tao amin'ny magrobeoririka ireo vehivavy tia masaika ankalazany Valomartsa androany no nisy sakana nataony mpitandro ny filaminana sy nahazo alalana natanteraka hetsika ao amin'ny toeran'io ireo vehivavy tia mireo ho ny mpitandro ny filaminana teny an-toerana. Ny toan'izay tsisy ny fifamoivoizana ivelan'ny renivohitra toy ny teo anao zato androany niverina tamin'ny fampiasana ny lakana aza ny mponina ho fitaovam-pitaterana na ahafahana ny ampita noho ny tsy fahafahan'ny fiarany hetsika vokatry ny fitohanana lava reny.
fa tsy navelan'ny mpitandro filaminana niditra tao amin'ny magrobe oririka androany ireo vehivavy dimy izay nikasa nankalaza ny valomartsa tao antoerana teo ampovoan'ny arabe nanoloana ny magro araka izany no nanao ny fotoam-pivavahana izay tokony natao tao anatiny izy ireo tsy nahazo alalana hiditra tao amin'ny kianja ireo vehivavy dimy ireo ho nisolitenany zandarmarim-pirenena izay nifampiresaka tamin'ny mpanao gazety teny antoerana ka izay nitsonamelana azy ireo niditra tao anatiny magrobe oririka tao nifindra teny amin'ny foiben'ny tima teny belera moa ireo vehivavy tima ireo tamin'ny iray ora tolakandro rehefa tsy tafiditra tao amin'ny magro teo be oririka mitatitra amin'ny vaovao mendrika Razafindratsima sy Andra Besotra. Norakoran'ireo vehivavy tima izay tonga teo amin'ny magro be oririka saika ankalaza ny andro ny valomartsa ny fiara Cadillac izay nitondra ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny maraina tokony tamin'ny valora. Tamin'ny fotoana io mantsy efa tsy nahazo niditra tao amin'ny magro be oririka ireo vehivavy tima ireo. Nobahana ny mpitandro filaminana avokoa ny lalana roa miditra ny tambony magro be oririka. Tsy nisy afaka niditra ny fatra ireo vehivavy tima tonga teny antoerana. Vehivavy tsy amena soa zay tsy vela miditra tao magro aza laina sara rangatia de nefa ny any mamasina milahatra be dia be iny apefilo iny ny olona mitabataba tsy atao inona tsy atao inona tanapolo angeny ana tanapolo zay tsy manana fitaovam-piadiana zay tsy mahay miady zay de miaraka amin'ny fetifety eo fotsiny zay tsy hivoaka tso azy. Niezaka nangataka fanazavana ny filohan'ny vehivavy tia Manalamanga ary Fina Rahelsoa rehefa tonga teny antoerana saingy tsy nisy niresaka tamin'ireo mpitandro ny filaminana. Hoe mba miresaka zany hoe inona le antony anakanana anay zany dia inona zany ny ahoana zany zavatra sy mba ngela zavatra efa nataonay ao e. Tsy korotana nefa ho ny filohan'ny vehivavy tia nahatongavana teny amin'ny magro. Ohatrany hoe voatohana zany le fahafahanay vehivavy zany amin'le asa amin'le hoe mahandro raisam-pirenena anazy dia mbola mitalao zany zay mitondra fanjakana tsy havitany inona zay tompo fa hoe soan'ny vehivavy zany zany hoe amin'ny mahandro raisam-pirenena ho an'ny vehivavy zany dia eto zany zay dia mangataka aminareo raha azo atao zay hoa tsy mitady korotana tena tsy mikorotana zay io vehivavy fotsy volony atao kaiketo io izy io sao hoe afaka andeha hikorotana. Efa vonona tao anatin'ny magro be oririka avokoa nefa ireo fitaovana rehetra hoy ireo vehivavy tima ireo saingy izao tsy navela ny mpitandro ny filaminana tamin'ny ora faran'izao izy ireo. Efa daholo zao ny zavatra anay rehetrarehetra ny fitaovana anay efa ao hoe sakafo ohatr'izany satria hoe fety androany fa maly efa nidiovina tao maly sakafo inona midiny ao midy ao sakafonay. Teo afovoan'ny arabe araka izany ireo vehivavy tia nanao ny fotoam-pivavahana izay tao anatin'ny programa ho an'ny androany. Nandeha tongotra ny azo an'ny Belera indray ireto vehivavy tia ireto tamin'ny iray ora atoandro rehefa nosakanana hatramin'ny faran'ny fidirany tao antoerana. Ho an'izay tontolon'ny valomartsa izay ihany mila mandray andraikitra bebe kokoa ny vehivavy amin'ny fiainana andavanandro sy amin'ny adidy aman'andraikitra tanterana eto amin'ny firenena ho ny filoham-pirenena Andry Rajoelina nandritra ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy. Manana anjara toerana eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona ny vehivavy hoy Andry Rajoelina ary ny antsony ny lehilahy anaja ny vehivavy. Nisa 27 mahery ireo vehivavy mpandray anjara manerana ny nosy tamin'ity fankalazana ny andro ny valomartsa izay nitanterahina teto Antananarivo ity. Nao Sirana Evson sy Ravo Rakotonjanary. Tokony mahatana andraikitra bebe kokoa ito amin'ny firenena ny vehivavy ho ny filoham-pirenena Andry Rajoelina nandritra ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy. Ny vehivavy dia manana anjara toerany lehibe amin'ny fiainana eo amin'ny zanak'olombelona. Ianareo no sady loharanon'ny poirany ny olo-pirenena tsirairay avy. Moa ianareo ihany koa no fanatenana ho an'ny firenena. Mila maray andraikitra bebe kokoa ny vehivavy, mila toanana bebe kokoa ny vehivavy amin'ny fiainana andavanandro sy amin'ny adidy aman'andraikitra izay ho tanterahana eto amin'ny firenena.
eto dia manetana ny lehilahy rehetra mba anaja ny vehivavy tsy anilikilika azy ireo. Ny valomartsa ny tanterahana no farany karakarainy fitondram-panjakana ao anatin'ny fiam-piasana farany iasan'izy ireo. Nitovy tamin'ny fanamariana ny andron'ny valomartsa farany tamin'ny taona 2014 izany, izay no tanterahany vadin'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina tamin'izany. Tamin'ny fotoana io dia be niodidina ny Ranonanosy no nanatanterahana raha toka ny safidy ny Kianjan'ny Barea kosa ny vadin'ny filoham-pirenena Mialy Rajoelina izay notrony ny filoham-pirenena ihany koa. Ho an'ity valomartsa 2024 ity dia nioatra noho ny tokony ho izy ny isan'ireo mpandray anjara raha nambara ministera amponina izay isan'ireo ministera miandraikitra voalohany ny valomartsa isan-taona. Ny vadin'ny filoham-pirenena, ny filoham-pirenena, ny governoran'ny faritra eraka ny faritra 2020 no niara-ny ombinantoka tamin'ny fanafarana an'ireo fikambanam-behivavy raha ny fanampanazavana hatrany. Nisy ihany koa raha nambaran'izy ireo ny fanampiana avy amin'ny firaisamon'nym-pirenena. Natopo tamin'ny hôtely lehibe sy ny gymnase tetsy ankorondrano ireo vehivavy avy any amin'ny faritra tonga teto Antananarivo ho hiatrany ny mpikarakara. Nioatra lavitra no nitety-bola ny karakarana ny fety fankalazana ny valomartsa ny fanomanana natao tamin'ity indray mitoraka ity ho ihany ny mpikarakara. Ny amoakany hoe teti-bola satria misy miampy kely foana le izy mbola arak'izay teneniko anareo iny misy vehivavy ronjato indray tonga maro zao dia misy azay hoe ronjato dia kelikely indray dia misy zato na zao marainy zao ara dia nisy zato indray zany vao tonga dika zay zany teti-bola somary mafimafy ary tena tsy voafaritra fa na izany na tsy izany ihany koa nefany arak'izay lazaiko zay nisy be dia be ihany koa zany nanampy mba manamaivamaivana an'izay resaka teti-bola izay zany ho anay ministera amponina amin'ny fandraisana androvolona zao. Sady aza dinitsika fa renivohitra Madagasikara Antananarivo dia hitana Antananarivo daholo na dia tsy hoe akotra le fanatriana le valomartsa zany dia mba te ahitana Antananarivo ihany koa ny vehivavy. Dia tsy amin'ny Kianjan'ny Barea Mahamasina moa no nanatanterahana ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy androany. Narahy ny diabe nataon'ny vehivavy rehetra manerana ny Madagasikara. Ny fandrotehana ary niteraka savorivory tamin'ny mpanao diabe ny fizarana ny akanjo t-shirt ho an'ireo mpizaika androany teo Anosy. Ny fandaminana izay nataony tsy nety ireo vehivavy ireo rehefa nanontaniana na izany aza nefa dia hipoka ary feno izay diabe ny vehivavy izay nanerana ny renivohitra sy ny faritra maro androany ho fanamariana ity andro ny valomartsa ity. Raha antsika ny finta ny fanamariana izay andro ny valomartsa izay entin'ny ekipa ny rédaction eto amin'ny Real News. Hita taratra nandritra ny fety fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy androany. Ny diabe manerana ny arabe rehetra izay nandalovana. Teny Anosy, efa nanomboka ny maraina tokony tamin'ny 7 ora no fen'olona amin'ny fiomanana amin'ny fankalazana ny fetin'ny vehivavy. Niteraka fefandroretana sy sakoroka teo amin'ireo samy vehivavy ny fizarana akanjo ho azy ireo. Fifamizarana traikefa sy fahaiza-manao no nentin'ny vehivavy ao amin'ny commune Vato ho an'ny andro ny valomartsa androany izay notarihiny vadiny ben'ny tanàna Obirandrianarsoa. Lampy ireo vehivavy sahirana ireo vehivavy marefo ary mpivelomana dia misitraka androany fa zato mahery zareo androany ankoatra fisitrana izay PPN androany izay dia mbola afaka misitraka tolotrasa ho an'ny vehivavy amanjato ihany koa ny atao fikambanana Destinia noho ny fiara-miasa amin'ny orinasa LCS. Ho an'ny vehivavy mpitantana orinasa, ilana ny fahasahiana ny asa sahanina raha te aomby. Mila manana personnalité tena mafimafy be, mila matanjatsaina be, dia mila courageuse, dia mila matokotena satria tsisy fanandramana fa tonga dia ndao. Mahavita lavitra mihoatra ny lehilahy ny vehivavy, indrindra eo amin'ny lafin'ny fitantanana ho ihany koa ny filohan'ny fikambanana MDV androany izay nanamarika ny andro ny valomartsa niaraka tamin'ireo vehivavy avy ao Alasora sy Antananarivo renivohitra. Dia naporisina zany vehivavy androany handray andraiky tamin'izay mety aminy satria manana fahaiza-manao ary afaka manao zavatra mihoatra noho ny lehilahy vehivavy ndraindray rehefa tena jerena zany dia hoe aza matahotra ianareo fa ampiasao ny talentanareo sy ny fahaizanareo dia aseho hitan'ny olona fa mahavitana.
tamin'ny alalan'ny fifamizarana ara-kevitra ihany koa moa androany no niarahany ireo vehivavy mpiaro zon'olombelona nanamarika an'ity andro ity. Na misy ny resaka zon'olombelona dia ny vehivavy no magonisa indrindra manerana ny Madagasikara. Aminay zany dia tena vehivavy ny tena tia fampandrosoana. Mandray anjara amin'ny sosialy izy satria io ny tena ataontsika hoe antony mpiainana satria ny asa sosialy natao ambanimbany dia fantatsika ihany ny zava-misy ka. Ho an'ny Tim Atsimondrano kosa ny fiarovana ny tontolo iainana izay sehatra iray afaka hanehoan'ny vehivavy ny fandraisana andraikitra no nataony androany mba ho fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny vehivavy. Ny fandraisana ireo vehivavy anjara biriky amin'ny lafiny rehetra ao ny fiatrehantsika ny fifidianana ao ny fiatrehantsika ny fiainana andavanandro dia ny fahavitrihanareo vehivavy mandray an'izay andraikizay ampitiavana sy atao hoe ankitso-po no ahafahana ihany koa manantena firenena mandroso rapitso ravakapitso. Isan'ny nanamarika ny andro ny 8 marsa ihany koa ny Tim Avaradrano. Tetsy amin'ny coup d'état anosy ihany koa ny fikambanan'ny mpanao gazety vehivavy no nanamarika ny andro ny 8 martsa. Nisy ny fampiofanana izay ny tanterahana tamin'izany ankoatra ny tanjona izay ho tanterahana mandritra ny taona 2024 ity. Ao anatin'ny fanomanana ihany koa ny Octobre Rose etsiky ny mpanao gazety vehivavy ny atrehana amin'ny famoleka-azo ary fandaminana sahady ny fandaharam-taona amin'ny taona 2022. Vahiny ny fandarana l'invité du jour anio alarobia fahavalo ny volana martsa taona 2023 aoriny ny fampahalalam-bavao amin'ny 6 alina eto amin'ny Real TV Madagascar. Ramatoa Mamy Ratsimo Arvony Rakotondraimbe présidente ny collectif Atany sy Ramatoa Volahery Andriamana Antena Soa talehan'ny programme Kradoi ary Andriamatoa Tsiazonaly Solonarivo Léon mpandrindra patry ny réseau des jeunes pour le développement durable any Antsimo Andrefana no sady zanaky Toliara faharoa. Iresaresaka makasika ny andro ny vehivavy 8 mars fa eo ihany koa ny rahara basy Toliara anasananao ary naraka izany. Amin'ny tapany faharoa ny fampalalam-bavao no anarahantsika ny l'invité du jour izay rana amin'ny collectif Tany ny Kradoi ary ny RJDD. Fa tao Voemara no toerana voalohany idiran'ny razamben'ny Malagasy ka izay no antony safidianana ny Voemara angatahana Tsodrano mialony anatanterana ny fitetezam-paritra hoy Siteny Randriana Soloniaiko. Olom-boafidy sy mpanao politika samihafa no niara-dia taminy nandritra io fangatahana Tsodrano io ny alatsinainy fa 9 volana marsa lasa teo. Iroso amin'ny fitetezam-paritra hoy Siteny Randriana Soloniaiko ahafahany mahafantatra ny etaetany vahoaka iny fotony sy ahafahany mitondra vahaolana ihany koa anireto farany rano namarany aratsikarzay. Nangataka Tsodrano amin'ireo olobe sy iray aman-dreny tao Voemara izy Siteny Randriana Soloniaiko ny alatsinainy 9 marsa milohany anatanterahany ny fitetezam-paritra antsoina hoe miavatoro na miaino antsika vahoaka. Haiko ny tsy saotra antsika iaby zokobe ray aman-dreny nanotsy teto iaby eo koa moa nareo neny nareo anabavy iaby namela ny tokantranontsika tsirairay iaby ka ny avy nanotsy nanay iaby teto tsy manana raha kavaly izahay fa ny zavatra mba azoko atao dia manao mahavelo bevatanareo iaby. Toerana manandanja eo amin'ny tantaran'ny Madagasikara i Voemara satria tao no vavahady ny idiran'ny mponina voalohany teto amin'ny nosy. Izany indrindra no antony safidianany Siteny Randriana Soloniaiko ny vavarany ny arana mba angataha Tsodrano amin'ireo olobe sy iray aman-dreny ao an-toerana hoy Siteny Randriana Soloniaiko. Ny antony nandehanana tany Voemara dia fangatahana Tsodrano. Raha ny tantaran'ny Madagasikara no vakina dia manany mahizy azy Voemara. Voemara no tanàna voalohany anisan'ny idiran'ny razambentsika ka raha nomboka ny miavatoro ny tenanay dia nanapa-kevitra ny hanomboka ary nangataka Tsodrano tamin'ny varavaran'ny Madagasikara dia Voemara. Ny zoro firarazana koa anisan'ny zoro
izay inony malagasy rehetra avaratra Antsinanana zay no nanomboana ny Sinangatana ny Tsodrano tany Voemara re vita somatsara tamimaly niaraka tamin'ireo azoko atao hoe amin'ny Azomanga sy ny namana rehetra sy ny ireo rahalahy koa olomboafidy député anakefatra niaraka nanotrona tamiko sy ireo mpiara-miasa akaiky. Niaradi tamin'izany olona teo aloha Bettina Bruno sy vaovao Benjamin sy ny ministra teo aloha ny général Paza Didier. Nanotrona azy tao Voemara koa ny solombavambahoaka Edzar sy ny ben'ny tanàna Jean-Claude ary ny solombavambahoaka ny Fenirivesta Mohamad Ahmad, ny solombavambahoaka ny Betioky sady filoha-hevitry ny antenimieram-pirenena Jean-Jacques Arabenirine ary Arosy François Dila Banane, solombavambahoaka teo aloha voafity tao Nosbe. Taoriny ireo fangatahantsodrano tao Saint-Augustin Toliara izay tanàna ny Eviny sy tany Voemara vavahady Madagasikara anomboka ny miavatoro izay etsika sy fotoana lehibe natokany siteny randroana solonyaiko ienona n'ireo etaeta sy fitarainan'ny vahoaka ary koa anangonana n'ireo vahaolana tolotry ny mponina ho fanatsarana ny fiainany andavanandro sy andresena ny fahantrana menjady amin'ny vahoaka malagasy. Hiditra eo amin'ny tontolo politika kosa indray isika ny mpikambana ao anatin'ny antoko Arema ny vahoaka ny amin'ny faritra teteziny no manosika azy amin'ny irotsahany hofidiana ho filoham-pirenena ho ny sekretera nasionaly ny antoko Arema Annika Ratsiraka androany. Mbola sarotra ho izy ny fanatanterahana izany saingy kosa mila mahazo sehatra amin'ny fitantanana ny firenena ny vehivavy. Nambarany ihany koa fa manana ahiahy amin'ny mety tsy siny ny fifidianana ny antoko Arema noho ny baraingo izay mbola mipetraka ny amin'ny vola hoenti-manana ho amin'izay fifidianana izay. Nanamarika ny andron'ny iraisam-pirenena ho an'ny zony vehivavy teny faravoatra ihany koa ny antoko Arema androany. Mikaela Andrianjaka sy Aina Rakotony Rainy. Mbola tsy nanambara tamin'ny fomba ofisialy amin'ny mahakandida azy ny sekretera nasionaly ny antoko Arema Annika Ratsiraka na dia efa ao anatin'ny fitetezam-paritra ho fameloma-maso ny antoko azy ankehitriny. Na izany azy, tsy maintsy manana kandida amin'ny fifidianana rehetra izay atao eto amin'ny firenena ny antoko Arema hoy Annika Ratsiraka. Tsy maintsy manana kandida ny antoko amin'ny fifidianana rehetrarehetra izay mipetraka eo ary niresaka tamin'ireto namako vehivavy reto aho hoe mba misy koa ny vehivavy milatsaka. Matetika manko ny vehivavy amin'ny marem-pianakaviana azy dia somary tsy dia somary mihoatra ohatra izy amin'ny hiditra antsehatra amin'ny fifidianana fa atao anatin'ny antoko moa zany efa nisy président fokontany vehivavy, efa nanana mera vehivavy, efa nanana député vehivavy, ny sénateur moa zany no nisy ihany koa fa io moa zany dia hoe masahitsika zany miseho ary mandray andraikitra eo amin'ny fiainam-pirenena. Manosika azy ilatsaka hovidiana ho filoham-pirenena amin'ity taona 2024 ity mantsy hoy Annika Ratsiraka ny mpikambana ao amin'ny Arema sy ny mpanaradiany ny antoko any amin'ny faritra. Mila fandiniana nefa ny fandraisana an'izay fanapa-kevitra izany hoy Annika Ratsiraka. Nangataka ny bromaritra ny ilatsahako nisy ihany koa tamin'izay nandeha nitety ny faritantany nangataka fa tsy zavatra moramora zany milatsaka hofidiana zany ary tsy hoe tsy fahafantarako ny zavatra zay misy ao amin'ny fitondrana zany no itenenako an'izany fa ny fahafantarako anazy be loatra satria efa nitondra tao anatin'ny 20 taona ny Arema teo ihany koa zay nahita ny zavatra zay natao sy ny fomba fandraisana ny fanapa-kevitra sy ny zavatra zay tokony atao latsaka katerena ny firenena betsaka ny zavatra ilain'ny firenena ary tsy maintsy mandinika tsara amin'ny zavatra zay tokony atao amin'izany zavatra rehetrarehetra zany fa tsy hoe mitsambikimikipy dia hoe rehefa fahoany raharam-pirenena izy ity fa tsy hoe zavatra tsotsotra. Velona ihay amin'ny ady hevitra misy eo amin'ny fanomanana ny fifidianana ny antoko Arema ankehitriny hoy Annika Ratsiraka satria misy ho izy ny tsy fahatomombanana na eo amin'ny vola hoentina amin'ny fifidianana na ny lisitry ny mpifidy. Somary manahirana fijerevana anazy satria ohatran'ny tsy tonga amin'le isa zay nirina ny seni
ny vola zay tokony ampiasaina anaovana fifidianana ohatrany tsy ampy, ny sahotakotaka ohatrany manahirana, ny sasany misitona ty, sasany misitona ry, ny INCNI ohatrany mbola tsy mipetraka tsara, dia io zany no mahatonga ny tena hoe mifamamantany tena hoe ahoana marina ny faran'izy ity. Teny faravohitra moa no nanamarika ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zony vehivavy ny Antoko Arima androany. Ampanao politika miisa 3 hatreto no efa nanambara tamin'ny fomba ofisialy fa hirotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena amin'ny fifidianana amin'ny ity taona 2022 ity 7 volana mialoha ny fifidianana filoham-pirenena. Saika efa maro kosa ireo antoko politika mihetsiketsika amin'izao fotoana izao ary efa fantapatatra fa hirotsaka ho fidiana filoham-pirenena saingy tsy mbola nanambara izany ofisialy. Tokony hivondrona iray ireo kandida izay manana foto-kevitra amin'ny fifidianana ho avy ity mba ho kandida efatra na 5 sisa no hosafidianan'ireo vahoaka hoy Marika Ramiarinjatovo filohan'ny fikambanana MDV sady efa kandida ben'ny tanàna teto Antananarivo renivohitra. Ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny taona 2022 tokoa moa nahitana kandida betsaka indrindra tamin'izay fifidianana izay rehefa nitateraina teto Madagasikara izay nahatratra 470. Mendrika Razavondratsima sy Andry Rabesotra. Ny ambasadorni Madagasikara tany Senegal teo aloha Paraina Auguste no isan'ny kandida ho filoham-pirenena nanambara ny firotsahany fidiana tamin'ny fomba ofisialy voalohany nandritra ny lanonana fifampiarabana natratra ny taona nataony Antefasy Telotroky ny 7 janoary 2024 lasa teo. Efa nilaza ihany koa ny tale jeneraly ny fiadidinan'ny Repoblika tamin'ny fitondrany Amiral Didier Ratsiraka Gérard Andrialemiro Vasson nandritra ny fanambarana nataony 7 febroary lasa teo fa mety hirotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena amin'ity fifidianana ity. Kandida fahatelo efa nampafantatra ny mety ho fikasany hirotsaka ho fidiana ihany koa ny solombavam-bahoaka ny Siombe Masy Goulamali. Ankoatr'ireo dia efa misy mpanao politika efa mihetsiketsika ihany koa amin'izao na mbola tsy nanao fanambarana ofisialy aza. Mety ho vitsy raha hita taratra amin'izao ireo kandida hirotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena amin'ny taona 2024 hoy Paraina Auguste noho ny fampitahorana mahazo an'ireo kandida sy ny tsy fahatokisana ny rafitra mikarakara ny fifidianana eto Madagasikara. Mety tsy dia ho maro loatra ohatrany tamin'ny 2018 kandida amin'ity fa eo resaka vola eo koa ny resaka fampitahorana koa fa anay ny CNI anay ny HCC dia maro ny matahotra an'izay. Dia mety tsy te anao na zahay manao izao nge ay se déclaré fa zay koa ny miaraka miady amin'le olo rehetrarehetra amin'ny opposition hoe amboaro io liste électorale io amboaro daholo ny code électoral asarao ataovy ny transparence tsy dia ho maro ohatrany taloha amin'ity satria koa moa le resaka lafo be ny fifidanana zay mahatonga le hoe edio miady n'le resaka plafonnement dépense. Tokony hitambatra araka ny fitovian'ny foto-kevitra ireo kandida tsirairay maniry hirotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena ho ny kandida ben'ny tanàna n'Antananarivo teo aloha Marika Ramiarinjatovo. Mba tsara ihany ry havana ho antsika na ho anareo izay mihevitra ny latsaka aleo mba mikambana araka ny tena izy dia hoe izay mba mitovy hevitra rehetra dia aleo manolotra kandida anankiray hoe inona mitovy heverana fampandrosoana Madagasikara ka raha mitovy ny zavatra hitretin'ny kandida A sy ny kandida B maninona tsy miaraka, ny kandida CSD mety mitovy maninona tsy miaraka. Mora kokoa ny vahoaka mantsy no hisafidy amin'ireo kandida an-Datsambato rehefa mitambatra hoy Marika Ramiarinjatovo. Ny sivana rehetra zany efa nandeha tany aloha daholy dia mba moramora kokoa mahita olona anankiroa fidiana hoe ity sy ity. Zany zany andraikitry ny mpanao politika zany hoe ahoana natongavana an'izany mba kandida efatra na 10 farafabetsany mba mipoitra eto Madagasikara fa tsy zao ndray tsika nahita kandida 20 na kandida 570 manjary sahirana ny olona isafidy nefa zavatra mitovy hampandroso Madagasikara daholo na amin'ny lafiny sosialy na eo amin'ny lafiny économique na eo amin'ny lafiny politique na eo amin'ny lafiny culturel ny tiana atao ka maninona moa tsy mivondrona izay afaka mivondrona mba anehoana amin'ny olona fa tanjona anankiray notratrarina dia ny hampandrosany Madagasikara. Nisy 7 moa ireo kandida filoham-pirenena tamin'ny fifidianana ny taona 2024 raha toa ka nisa 4 izany ny fifidianana 2024. Saika ampiasain'ny kandida lehibe anaparitaka vato nefa nakamaroany ireo kandida hoy Marika Ramiarinjatovo androany. Reny manko calcul politika zany dia mety misy kandida mihitsy mihevitra hoe andao misy kandida 3-7 miaraka amiko fa nareo tonga dia atao reradreraka fa za ihany tena asongadina zany fanaovana politika ratsy hatramin'izay dia verina sasany hoe mbola mety foana zany amin'izao fotoana izao. Efa saika hita ihany koa moa ireo hetsika ara-politika ataon'ireo mpanao politika saingy mbola nisy ireo nilaza ho mila fotoana andraisana fanapahan-kevitra na hirotsaka ho fidiana filoham-pirenena izay na tsy.
fahivatara raha tamin'ity taona 2024 vao nangataka famatsim-bola tamin'ireo mpiara-miombonantoka ny fanjakana hikarakarana ny fifidianana filoham-pirenena izay atao amin'ity taona 2024 hoy ny mpandrindra nasionaly ny antoko HVM sady filoham-panjakana teo aloha Rivo Rakotovao. Tokony herintaona sy tapany hatramin'ny 2 taona mialoha izy no efa vita ny famolavolana ny teti-bola ho ampiasaina amin'ny fifidianana. Tsy avy hatrany dia vonona ao anatin'ny fitoeram-bola ny masoivony ireo mpamatsy vola mantsy ny teti-bola fa mbola misy pitsopitsony betsaka izay ilaina ho hiatrany Rivo Rakotovao. Mariana fa 5.7 miliara ariary ny teti-bola ny CNI izay voafatra ao anatin'ny teti-bola-panjakana ho an'ny taona 2024 raha 3.7 amin'y miliara ariary kosa no nangatahany CNI tany amin'ny mpamatsy vola tamin'ny taratasy nalefan'izy ireo tany amin'ny mpiara-miombonantoka ny fiandohan'ny volana janoary lasa teo. Fanadiadiana nataony Mendrika Razafindratsima sy Andry Rabesaotra. 20 miliara ariary ny teti-bola nampiasain'ny CNI tamin'ny fiodinana roa ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny taona 2024 raha ny nambarany Rivo Rakotovao izay filoham-panjakana mpisolo-toerana nanoka ny 12 septambra 2024 hatramin'ny 12 janoary 2024. Raha tamin'ny 2024 raha ny fidonana indroa resaka fifidianana filoham-pirenena dia teo amin'ny 120 miliara ariary teo zany no namihoatra kely. Ny antombo tokoa mantsy ny fandaniam-bola amin'ny fifidianana hatramin'ny nametrahana amin'ny bilita tokana izay ny CNI no miantoka azy ho ny komisera ny fifidianana na komisara elektoral atao amin'ny CNI teo aloha Rafolisson Antrinaina. Ankoatry ny hoy izy ny fanotana ny lisy mpifidianana vao navaozina na ny refonte natao nanomboka ny volana Oktobra 2024. Mialoha dia efa hitantsika zao efa mandeha ny fanaovana ny lisy mpifidianana tamin'ity moa zany dia refonte zany hoe verina misokatra noarana tanteraka ny olo-pirenena vola be izany ary tsy mora mikarakara an'izany. Ao ny ataontsika hoe ny fimobilizena ny ataontsika hoe ny fitaovana rehetra amin'izany ny fisha ny maro mialoha fifidianana zany dia efa misy fandaniana betsaka ataon'ireo mpanomana ny fifidianana. Ny bulletin ohatra zay hitantsika hoe nisy fanovana n'le hoe bulletin unique zany hoe ny tsiraray avy dia tsy manota intsony ny bulletin fa anjaran'ny mpikarakara indray koa mbola manao an'iny efa vola be izany tsy mora zany vola be izany ny tena efa nandalo an'izany tsy mora mihitsy ny vola lany amin'izany andro fifidianana izany. Herintaona sy tapan'ny aloha dia efa vita volavola avokoa ny teti-bola rehetra tokony ilaina tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny 2024 ka nahafahana naka ny famatsim-bola avy amin'ny mpamatsy vola hoy Rivo Rakotovao. Tsy maintsy mandeha mialoha io fikarakarana ny fangatahana fanampiana ny velana ara-pitaovana zany na ara-bola na ara-teknika. Raha ara-bola fotsiny zao raha tamin'ny 2024 ny taona volana Jolay volana Jona 2024 dia efa nipetraka ny teti-bola ilaina firy no azo ny fitondram-panjakana tamin'izany apetraka dia nangatahana ny fanampiany ireo namana avy any velany satria azadiny fa ny année budgétaire manomboka janvier zany hoe raha tsy nikenikeny anao zany tamin'ny herintaona dia sarotra aminao mahazo amin'ity taona ity fa tsy hoe nampivoan'ny taona marsa na avril taona 2024 ianao vao andeha angataka dia manano sarotra zany. Tamin'ny fiandohan'ity taona 2024 ity kosa no nandefa taratasy fangatahana famatsim-bola mitetina 3.3 tapitrisa dolary na 3.7 miliara ariary tany amin'ireo mpiara-miombonantoka ny CNI raha ny lahatsoratra navoaka ny gazety vahiny Africain Intelligence ny 14 janoary 2024. Efa tara loatra raha izao ny CNI vao angataka famatsim-bola hikarakarana ny fifidianana hoy Rivo Rakotovao. Sarotra satria io tsy hoe mipetraka ao amin'ny aty-kofra le ambassadeur aty akory fa misy digana samihafa angatahany ihany ny fampiasam-bola eto amin'ny firenena ohatrany antsika. Mbola tsy ao anatiny zany le izy. Mbola tsy anatin'izay projet ataony zareo amin'ity taona ity satria tsika mbola tsy nangataka. Dia tara be raha angataka tsika zany zao ho amin'ny budget 2024 ve zany sazy ambony kely ao afahany misy foana moa zany le apahany kely amin'ny resaka hoe fahamaizana urgence ohatran'ireny tsika hoe tratra ny tondra-drano sy ireny dia misy fond d'urgence ao azony ihany atao zany dia ho ataotra zany hoe fividianantsika hoe fond d'urgence fa mahinona fond d'urgence.
tokony ho vitany vao miara-pifidianana ny maka famatsim-bola avy amin'ny mpamatsy vola hoy ity mpikamana teo anivon'ny seni teo aloha ity ho sempotra mantsy ny seni hoy izy raha teti-bola ny fanjakana fotsiny no anatanterahana ny fifidianana amin'ity taon'ity tsy ahivina moa fa 5.7 miliara ariary ny teti-bola natokana ho an'ny seni ao anatin'ny teti-bola mpanjakana 3.4 satria nanampy foana ireny olo reny hatramin'izay dia tsy dia hitako loatra ny antony tokony tsy hananany seni zay fanampiany zay raha amiko zany raha ohatra ka mahay miresaka sy mahay mifanakalo hevitra fandresen-dahatra neny mahatonga an'ireo zahay teo aloha nahazo an'izany fahaizana miresaka fahaizana miara-miasa ka ho anay zany olona matianiny ianareo dia anjaranareo manao zay anokafana nireo mpamatsy rehetra zay maro fa tsy mora raha hijanona amina teti-bola avy amin'ny fanjakana ianao dia misy tena fa ho sepotra ianao ary mety tsy fitateraka amin'ny tena dia avitsika tsy ahivina fa nahatratra 5.70 tapitrisa $, ny famatsim-bola nomeny ivondrona iraisam pirenena tao anatin'ny basket fond ny karakarana ny fifidianana filohan'ny pirenena teto Madagasikara tamin'ny taona 2012. Ivadika lafim-baovao kosa afandray kosa isika ora efatra no nolanina tamin'ny lalana Andotapenaka hatreo ampita-tafika Androany noho ny fitohanany fifamoivoizana saika nahitana fitohanana avokoa andreo lalana ivelana Antananarivo sy tao afovoan'ny renivohitra tao betsaka tamin'ireo mpanderaka izany no nidina teny ambonin'ny fiara fitateram-bahoaka ary nisafidy ny ampita-lakana ho an'ny teo Anosato ary nisy koa ireo niverin-dalana nody vokatra izay fitohanany fifamoivoizana izay tena toerana nanangona ny vaovao Mikaela Andrianjaka sy Ianjara Kotondray. Araka izao hitantsika amin'ny sary izao dia mitohana izay tsy izy ny fifamoivoizana ety Anosato sy ny manodidina ety na mandroso na miverina izany na hiazo any Andotapenaka ianao zany na hiazo any Anosato dia efa mitohana izay tsy izy ny fifamoivoizana izay tsy ho an'ny Androany Valomartsaina nefa nahitana izay hoe fitohanana izay fa saika andavanandro dia mampitaraina ny mponina ety amin'ny mpampiasa lalana sy ny mponina ihany koa ny fitohanana ny fifamoivoizana ankoatran'ny hoe lalana ratsy ankoatrany ihany koa ny fisian'ny hetsika ao amin'ny kianjan'ny Bariany Mahamasina izay anantona mpamily anankiray aloha tsika antany hoe adiny firy izay izy no nandeha tamin'ity lalana ity. Za zao niala tany Tosy tamin'ny 7 maraina dia efa tany tamin'ny Menakely rano vao niverina nefa hoe tapaka ny tetezana Anosato dia niodina taty Apasika dia zao mbola eto zao. Adiny firy teo no nanaovanao an'ilay lalana? Amin'ny 7 dia hatramin'izao tsy haiko hoe adiny firy zay tamin'ny 7 maraina. Mitatitra entana? Mitatitra entana. Dia akakaroa ato Anosato ato dia hatramin'izao zany mbola eto foana. Ora efatra no laniny ireo mpandeha fiara fitateram-bahoaka hiazo any Anosato tamin'ity androany ity vokatry ny fikatsoany fifamoivoizana teo amin'ny tetezana Anosato ny maraina tokony tamin'ny 9 ora. Misy tamin'ireo mpandeha no tsy nanapo ny fisian'ny fitohanana. Niala tamin'ny 7 tany an-trano zao any Fasankarana dia hatra zao mbola eto efa ao amin'ny 1.7 sasany zao anatitra Koli iny amonjy fotoana ihany moa zany satria amin'ny 3 na amin'ny 2 eo ny tôbila makany Manakara mandeha. Fanapozina ihany ve nisy ilay embouteillage no niala tsy nieritreretiko aloha satria any tsy fesana androany dia izy mety hoe malalaka nefa zao trabo zao mbola eto. Za zao andeha ho ana Fasankarana tany ala tany Maki efa ho adiny 2 sasany zao tatana taxi be foana dia za manambe tanapa-kevitra andeha tongotra mihitsy ohatra mbola tsy mihetsika any ilay embouteillage. Ho an'ireo mpamily kosa dia voatery ny lalana mody no nijorana satria fa tsy antoka no niainana androany ho iando. Zay zao avy any amin'ny Maki tamin'ny enina niala tany dia zao mbola hita Nosopatrany. Zay zao toro ray tonga nefa nan'izao lery fa ohatry zao lery zao. Isan'andro zay ohatry zao miditra toro roa tonga any Analakely ohatry zao lery zao. Dia zao nefa navao toro tapany tonga any Maki dia toro ray tonga any Analakely amin'izao e. Raha mety aminay zao dia efa niasy patron zay dia andeha hody satria sisy vesy mahafeninay amin'izao lery zao satria ny embouteillage raha mahita io e. Isan'andro hoe misy ohatry zao sa ho an'ny androany tena mafy? Isan'andro sisy ohatran'izao fa misy an'io le camion maty eo ambony tatezana io dia zay mahatonga anay taraiky ohatry zao e. Teo Anosato izay ihany nirohitra nandeha lakana ny olona nanao hitsin-dalana. Nitondra asa ho an'ireo mpanamory lakana nefa ny fisian'ny olona marobe miampita eto amin'ity ranon'ny Kupa ity 200 ariary nefa dia efa mitaingina lakana. Ie. Zay efa miasa eto foana efa eto mihitsy ny asanay dia nisy amony izy moa ny embouteillage dia nakaty ny olona nakaty aminay ny olona asa eto foana isan'andro efa eto mihitsy ny asanay. Betsaka olona zay.
tsy hita zay moa zany tsy manisa le toro hoe toro vitanay efa hoe mivezivezy eto fotsiny zany ny ataonay vezivezy fotsiny mitovy anisan'andro ihany 200 isan'andro ihany 200 ihany mitovy anisan'andro ihany fa zay tsy nampiakatra saran-dalana. Fialana amin'ny fitohanana kosa no safidianan'ireo olona sasany andelakana. Miala amin'le embouteillage. Avy zao hoe anao dia andeha hoaiza? Za zao andeha hody any Anosatondrefana. Dia aleoko nandeha lakana satria embouteillage zao hitantsika zao. Tamin'ny valy zao zany niala tany. Nandeha ino? Nandeha 119. Dia avy eo niala teo amin'ny fiaro. Dia eo amin'ny fiaro indray nandray bus 138 dia tonga teto dia miraikitra be io dia aleoko niala dia nandeha lakana. Ary nareo zao mety hoe andeha hoaiza dia avy taiza? Dia andeha avana vata dia andeha na Fianario. Dia hiala le embouteillage nandanana lakana. Nandeha tongotra zany nareo niala avy tany? Nandeha bus. Dia niala taiza? Niala teo Andranomiana. Tamin'iray ora tolakandro voanysava ny fitohanana tena Nozato sy ny manodidina teny Androany. Tsy ny tena Nozato ihany nefa no nahitana fitohanana fa nisy koa ny miditra ny Anosy sy Anarakely ary 67 hektara hatreny Ampasika rehetra iny no ny fahatapahan-dalana tamin'ny fankalazana ny Valomartsa tao Mahamasina. Nanolotra omby iray ho andreo Trabona ao Toliara ny Fondation Cité ny Androany ankoatra ny vary 7 gona izay efa natolotra omaly ho fanampiana azy ireo ho nofokena amin'ny tampihavanana ihany koa. Nozaraina mivantana tamin'ireo Trabona ireo sakafo ireo raha ny fandaminana rehefa tsy nanaiky ny izarany BNGRC ny vary ireo Trabona tao amin'ny kianja amin'ny tafony Tsenenge omaly. Tsy voasambany fa efa tamin'ny fandalovan'ny Rivodoza Fredy voalohany teto Madagasikara no nitondra anjara briky ho amin'ny fanampiana ireo Trabona tany antoerana ny Fondation Cité. Efa fanao ny Fondation Cité ny mitondra fanampiana ho an'ireo mpiray-tanindrazana rehefa misy vonina tahaka izao eto Madagasikara. Nitondra ny anjara tandrify azy manoloana ireo Trabona indray mantsomaly ny Fondation Cité tamin'ny anandrany filohany Cité Randriana Soloniaiko. Vary 7 gony ny ampiomby iray no natolotra ireo Trabona tao Toliara Androany. Fokontany 7 no nitolorana ny fanampiana. Aveto zahay assistany Cité manday vary uzara sac arrondissement fito miaraka mihinana omby ireo amin'olo ny azo sokolony ny reto ndraiky raha reto baka amin'ny Fondation Cité vary zara reto miaraka mihena reto hamea vahiny longo retoa zay dia anay Androany io so horentany horendantsy va ny Tsaboina. Nozarana teo ny eo moa ny fanampiana satria tsy nanaiky ny andraisan'ny BNGRC an-tanana ny izarana ny fanampiana ny Traboina. Ireo Trabona avy eo no nandamina ny fizarana. Arrondissement longany kiraisa raiky ny filotany ena nga mataratona na fito ara kiraisa. Fa nareo mahavatsy be zany fa completo iaby. Nareo Sandefara. Nareo tsy menatsy esta, tsy menatsy oesta. Mahavatsy be esta oesta be Ambalakamu. Tsy menatsy be fa complet nareo be abdika zay zany. Nareo lumaly fa mivola. Hoe tsy hanany matsy na raha lime gunareo no henao anjaranareo iaby henany iaby io mifandany na io madiko satria fa nivolanareo lelo many hoe aleo zarana ki madiko oleky zahay zara ze mahaiza mifandany tsy mialy andreo tsy mialy mahaiza mifandany tsy hijanona hatreo fa mbola hitohy amin'ny faritra maro izay nandalovan'ny Rivodoza Fredy ny fanampiana avy amin'ny Fondation Cité izay. Hiditra anatin'ny pejy isika. Manana andraikitra lehibe amin'ny fiarovana ny sistany Madagasikara ny fahadiseranana raha tsy ilaza fotsiny afa-tsy ny fiantohana ny fandriampahalema ny sistany Madagasikara. Eo ihany koa ny fiantohana ny fivezivezendreo mpandeha na ny hiditra Madagasikara izany na ny mivoaka ny Madagasikara. Asa masina ny asan'ny fahadiseranana ary tsy miantoka fotsiny fandriampahalemana fa eo ihany koa ny lafiny tontolo iainana ny fahadiserana malagasy izay mankalaza ny faha-100 taona ny isiny amin'ny taona 2024 ity. Sais-tu ce qu'est la douane? C'est comme une équipe de héros qui travaillent pour protéger notre pays et ses habitants.
Les douaniers sont les gardiens du pays et leur travail consiste à s'assurer que tout ce qui entre et sort du pays est sur et légal. Ils effectuent des contrôles pour vérifier si les articles transportés ne contiennent pas de choses dangereuses ou illégales. Imagine que tu vas faire un voyage à l'étranger. Tu emportes dans ta valise tes jouets préférés, ton goûter, tes livres et même tes chaussettes propres. Mais si tu avais essayé de mettre quelque chose de dangereux ou d'illégal, comme des produits périmés ou toxiques, les douaniers te l'auraient enlevé pour t'empêcher de faire du mal à toi-même ou aux autres. Les douaniers sont comme des héros, ils veillent sur toi et sur tout le monde dans notre pays. Les douaniers ont également un rôle important dans le développement de notre pays. Lorsque des articles sont importés, les douaniers collectent des taxes pour aider le gouvernement à financer des choses importantes comme des routes et des écoles. Ainsi, grâce à la douane, notre pays peut continuer à se développer et à prospérer. Mais ce n'est pas tout. La douane joue aussi un rôle important pour protéger notre environnement. Les douaniers contrôlent les articles qui entrent et sortent du pays pour s'assurer qu'ils ne contiennent pas de choses qui pourraient nuire à notre planète, comme des déchets toxiques ou des animaux en voie de disparition. En protégeant notre environnement, la douane aide à préserver notre belle planète pour toi et pour tout le monde. En résumé, la douane œuvre pour protéger notre pays, aider à son développement et préserver notre environnement. La prochaine fois que tu voyages ou que tu vois des douaniers travailler, rappelle-toi qu'ils sont là pour te protéger et pour rendre notre monde meilleur. Fa manana andraikitra lehibe eo amin'ny tontolon'ny asa ireo vehivavy miasa amin'ny fahadiseranana malagasy izay naneho ny fahavononana eo amin'ny fandraisana andraikitra ho fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy amin'izao valo martsa izao. Misy ny fampahafantarana ny andraikitra izay sahan'ireo vehivavy miasa eny anivon'ny fahadiseranana. Nambaran'izy ireo moa fa mitovy ny asa sahan'ny vehivavy sy ny lehilahy ary efa mitazona ny andraikitra izay sahan'ny lehilahy ihany koa ireo vehivavy amin'ny fahadiseranana amin'izao. Rasoana solo volana avo, contrôleur de douane. Kanto, mpiasa amin'ny fahadiseranana malagasy, miasa amin'ny surveillance. Rajarza Finortina Malori, agent de constatation des douanes. Babi, mpiasa amin'ny fahadiseranana malagasy, miasa ato amin'ny brigade canine. Ny anjara asako ity zany dia eo amin'ny déclaration de devise. Ny asako dia mitondra ireo alika izay voafana manokana amin'ny fitadiavana zava-mahadomelina sy vola vahiny. Manaramaso ny mpandesy ny entany izay miditra ety amin'ny sistantsika. Ny fotoana iasana ety dia mandritra ny 420 ora tsy ankiato. Tsisy asa natokana ho an'ny lehilahy na ho an'ny vehivavy. Tsy misy asa sarotra na mampiasa ny asa dia mila fahazotoana sy fikorizana. Eo ny asa, eo ny fiainam-pianakaviana. Fa na izany aza dia totosa amin'ny atsaka ny sy andavany ny adidy amin'ny ankohona. Dia rehefa vonona ny saina dia manaraka ho azy ny herim-batana sy ny herin-tsandry. Natsiary manokana ny vehivavy malagasy amin'izao fankalazana ny andro ny valo martsa izao ny asana tia famingidraka filohany oeraoera tsy maintsy mandeha androany. Nandalo fotoan-tsarotra ny firenena raha nambara ny ary nankaherin'ny vehivavy ny tenany tamin'izany. Tsy fankalazana ihany koa ny valo martsa fa fotoana andinihana ny lasa sy hibanjinana ny hoavy. Tanjona napetraky ny asana tia famingidraka oeraoera tsy maintsy mandeha ny miralenta na ny fitovitanana mitovy amin'ny sehatra maro samihafa raha ny fintiny kabary izay nataony ho fiarabana ireo vehivavy malagasy rehetra na tratra izao valo martsa izao. Ndao raha antsika ary izay kabary ny filombonahitra ny asana tia famingidraka oeraoera tsy maintsy mandeha izay. Ry malagasy mpahay tandrasana amiko so hitako etoana isika vehivavy malagasy manena-tany havako namako indrindra isika vehivavy mpikambana ato amin'ny fikambanana asana tia famingidraka sy ny oeraoera tsy maintsy mandeha. Ny vato no mampikoriana ny rano, ny afo no mampitonaka ny setroka, fa ny fahasoavan'Andriamanitra kosa no ahafahantsika mifanasitava toy izao satria velona aina.
voalohany teny dia manotra ny azafady indray misalovana aho raha ndateny eto ankehitriny ny azafady izay tendava fanintsana vinto sy hanomezako voninahitra ho anareo rehetra miaina manaraka izany ny fialantsiny kosa dia ho fisorana ny teny metodiso satria henatry ny tanina ny mangataka tsy mahazo fa ny miteny tsy mialatsiny kosa dia henatra imasombahoaka ny tsy mantsy hono tahaka ny tsy mpakombalay mavoa mafaty tsy mavoa mafanina rehefa afaka ny tsy ny fanalany vava fonitra ny fondro fanalany molitra voninahitra ho an'ilay nahary fa haraba kosa atolotrako anareo manatrika etoana atolotrako ny arahaba satria raha tonga tsy miarahaba hono mantsy namantezitra koa dia haraba soa tompoko lahy haraba finaritra tompoko vavy zay no ela tompoko lahy izy tompoko vavy ny ela izay tsy azo andalova-potsiny satria isavasavana ny rabiny ho ny tompoko ahitana ny fotony amabosana ny voanjo ahitana ny tavana rosony ny ankotsy foy tsy hita soratra koa dia atao tsikady voay mambany kirija vola izy ty avetrany voamasony no mpitserina koa ireto ny zavatra olazaina sy ampitaina amin'izao faresam-pitenenana izao ny orakoraka ny saona ho no fambarandro maraina ny ankekana ankizy fambarandro dia volana fa ny daty mivaly marsa kosa dia fambarandro fety mifankalazana fetytsika vehivavy maneran-tany koa tsy diso anjara isika tamin'ity taona 2024 ity tompoko lahy izy tompoko vavy tsy avelako andalo fotsiny izao andro anio izao matsaro manana didy aho amin'ny filoamboninahitry ny fikambanana ny tenako koa anotra ny teny fiarabana sy firarian-tsoa ho antsika rehetra loharano ny sehoana tatamo endriky ny fary sahondra ravaky ny vato tsopelamanga ravaky ny tanety fanaka ravaky ny tokantrano ary silaka sy fampandrosoana ny firenena ry vehivavy malagasy namako havako harabaiko toy ny kintana no ariana ho ravaky ny lanitra isika vehivavy malagasy rehetra na maro aza moravana na bitika aza manankasina eny tsy ho fankalazana fotsiny ihany ny fotoana tahaka izao fa hafahantsika manao jery-totika ny lasa ary hibanjina no avy nandalo fotoan-tsarotra isika sy ny firenena koa dia mankahery isika vehivavy namana mba tsy handrarakilombiandoha fa hitafihery sy fahavononana trano ary hikatsaka mandrakariva ny fizakantena manoloana an'ireo adidy miandry atsika ny tanjona dia ny fitovinotantana mitovy toy ny reniranyny kobo amin'ny sehatra maro samihafa tsy inona izany fa ny miralenta tompoko lahy izy tompoko vavy sitrako sy telina ny tafamaritra amintsika etoana fa ny vohitra hono manatantarany fa izay natompoka dia misy ny farany satria tokoa raha lava ny teny dia veriny soa koa mirary soa ho antsika vehivavy rehetra hambindrary sy anderakasina ny isika ho tojo ny soa miompampana hahita mitady tsy maditra ny zanaka ho endry ny vady aingany ho samy tsatsa tao-pankalazana mitsingerigerina isika menakavy fa ny karakara etsika ara-panatanjahantena ho an'ny vehivavy androany ny Lion Force Gym izay tafiditra tao anatiny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy body stip izay karazana fampiasam-batana miaraka amin'ny hira tsy anavahana na ankizy na efa lehibe izy io ary hitaizany vatana fa indrindra ihany koa ny fitaizanany fo hoy coach Body Gilbert izay tompona andraikitra mikarakara ny etsika efa afaka misoratra anarana ihany koa reo te hitaiza vatana miaraka amin'ny coach Body satria te voafetra ihany ny toerana ho an'ireo rehetra izay te handray anjara
Amin'izao androny natokana ho an'ny vehivavy moa zany hoe ny androany valomaritra izay natokana ho anareo vehivavy dia eto dia fahalomiarabanareo vehivavy rehetra manerana ny Madagasikara ny tenanay sady ao anatin'ny 3e édition ny body step izay nezahana natao andro any alakoby andro valomaritra mihitsy ilay izy satria ohatrany hoe fanomezana tombony sady ohatrany hoe entina ampifalifaliana nareo vehivavy ny body step moa zao dia ao anatin'ny le voalazako teo hoe fa 3e édition itsika izao body step dia mbola tiana foana ny manamarika fa anisan'ny événement mbola tsy dia nisy teto Madagasikara zany hoe tsy mbola nisy mihitsy moa fa tsy hoe tsy dia nisy teto Madagasikara fa ny tenanay no tonan'izay événement teto izay ny toerana moa zany dia somary voafetra ihany satria nisan'le step somary misy ataontsika hoe mbola voafetra ihany ny isany dia arakarak'izay ihany koa ny isan'ireo olona mandray anjara ka raha tianao ny anjay anjara ohatran'ireo olonireo dia tongava misoratra anarana sy manatona le sal ny tiana tongavana sady ny tanjona ao anatin'ny body step zay hitantsika fa mampiasa vatana be mahitsy le izy hitantsika amin'ny sara dia mampiasa vatana zany hoe tena misy cardio misy condition physique zany hoe tena ilaintsika rehefa manova ny vatanao io ianao dia tongava atao amin'ny lion force gym fa voova tanteraka ary tonga amin'ny tanjona izay ilainao amin'ny vatanao ianao ny mpandray anjara androany moa zany dia hoe mafetin'ny vehivavy azy ny body step dia tsy natokana ho an'ny vehivavy ihany fa na lehilahy dia afaka manao fa ny tena marina dia afaka manao azy daholo na ny ankizy na ny lehilahy na vehivavy na lehibe na tanora na any dia afaka manao an'le body step satria izy io dia araka ny fanlazaiko hoe fanitsihana vatana fanaovana cardio sady fanaovana fizika ihany koa ny salina dia misy araka rehefa voalazako teo aloha eo amin'ny 3 frère lefa nambojanary raha mbola tsy afaka makany koa ianao mety hoe tsy haiko société nareo misy namana maromaro misy groupe maromaro rehefa plus de 10 ianareo na ohatrohatry zany misy groupe de 10 mety plus n'izay misy tsy haiko fikambanana dia efa afaka miantso anay sy micontact anay dia efa tam'izay miaraka amin'ny fitaovana rehetrarehetra amin'izao alina izao dia manana vahiny sampany fampahalalam-baovao tsy iza moa izany fa asinaranay vao izy dia ao anatin'ireo ataontsika hoe coach en leadership momba ny développement personnel miarabanao tonga soa ato anatin'ny fampahalalam-baovao ary miarabanao ihany koa na hatratra ny andro ny valomaritra izay natokana ao antsika vehivavy miarabanao ary miarabantsika rehetra ary miaraban'ny vehivavy rehetrarehetra izay mijery ny vaovao amin'izao fotoana izao momba izay tontolo ny vehivavy ao anatin'ny valomaritra izay mihitsy nanasananao ato anatin'ny fampahalalam-baovao dia misaotranao nanaiky ny fanasanay tamin'ity alina ity resantsika voalohany ngamba ny aloha satria tena ao anatin'ny hoe mahabe resaka amin'izao fotoana izao ny tontolo ny vehivavy izay misy be amin'izao ny hoe fahasamihafana eo amin'ny vehivavy indrindra hoe ho an'ny ambanivohitra sy ny tontolo ambony vohitra izany hoe atsika eto andrenivohitra sy ny any ambanivohitra any dia tonga dia hita le fahasamihafana na dia samy vehivavy azy na izany aza nefa dia azo heverina hoe mitovy ihany ny andraikitra sahanina na eo anivon'ny tokantrano zany na amin'ny asa samihafa fa ny toerana izay andraiketana fotsiny no mahasamihafa azy ho anao eo anatin'izay hoe miaina amina coach en leadership izay développement personnel inona ny tena hoe mbola tena sakana ho antsika vehivavy akoatra ny sakana ihany koa mety inona ny tena hoe mahatonga antsika vehivavy zany somary marisarisa sy misy an'izay tsy fitoviana izay misaotranao eny marina tokoa ngamba ny ataontsika hoe ny sakana voalohany ary raisana dia ny tenantsika aloha mahavehivavy atsika io moa zany dia tafiditra ao anatiny le hoe ny fomba fanabeazana ny vehivavy mihitsy tsy mitovy ny fomba fanabeazana ny vehivavy sy ny fanabeazana ny lehilahy ny ankizy lahy sy ny ankizy vavikely indrindra fa eto Madagasikara ny lehilahy ohatra vao tonga dia efa misy toerana lehibe anankiray apetraka aminy satria izy lahy ny vehivavy zany dia ohatrany hoe vao teraka dia na ny fomba fanabeazana azy dia hoe anampy olona eo olona iay tokantrano dia tafiditra ao anatin'izay zany hoe rehefa tafiditra amin'izay ataontsika hoe andraikitra nomena zay dia lasa misy ataontsika hoe amin'ny teny vahiny izy hoe impact lasa le fatokisa-tena tsy ampy le fanomezana lanja ny tena amin'ny mahavehivavy no tsy ampy ihany koa satria lasa ohatrany hoe ny zavatra atao anatin'ny saintsika dia hoe reny vady
zoky izandry izanaka fa tsy le hoe mahavehivavy mahaolona amin'le mahaolona mihitsiny de zany sakana voalohany hoe fanomezana lanja atsika vehivavy hoe mahaolona manana ny maha izy azy ary tokony manana ny fatokisa-tena ihany koa ianao teo ny teny hoe na tiandreny voatra na ny ambany voatra mitovy ny andraikitra samy mihay tokantrano samy manao azany ataontsika hoe fitantanana izany fitantanana arabola na fitantanana mitokantrano ihany koa fitantanana olona ihany koa na ny ambany voatra na ny tiandreny voatra misy an'izany avokoa fa eo zany le sakana hoe ny tenantsika mihitsy tafiditra ao anatin'le sakana ihany koa ny fiarahamonina satria ny fiarahamonina koa zany indraindray tsy mbola mame an'izay toerana tokony misy azy any vehivavy zay na amin'ny fandraisana andraikitra na fandraisana ataontsika hoe décision na misehatra rehetrarehetra io zany fotrany hoe tsy maintsy any amin'ny lehilahy foana aloha so ihany fa miova zay zavatra zay ary mahafinaritra fa tena miova tokoa zay zavatra zay fa zay zany le izy hoe ny sakana voalohany de isika aloha sakana faharoa koa de ny fiarahamonina eo koa moa zany no hoe ny fahafahana sy ny moyen moa zany afaka tenenina anazy hoe ny moyen sy ny opportunité na hoe ny zavatra mety miseho mety mitranga raha tiandreny voatra makony de mety hoe betsabetsaka kokoa ny salon betsabetsaka kokoa ny orinasa betsabetsaka ny ataontsika hoe ny vondrona vehivavy ahafahan'ireo vehivavy ireo mandeha de mizarazara maka fahaizana sy mizara zavatra mety hoe ay afaka mianatra ihany koa mety azosika ekena avy amin'izao fotoan'izao le mbola ataon'ny olo hoe fanaka malemy vehivavy eo ihany koa nefa nysika le hoe miadiny mira lenta afaka mamaly aho hoe eny na tsy satria le malemy zany ohatrany hoe faiblesse izy ny tenenana anazy nefa ny amin'ny resaka coachina zay faiblesse zay tsika vulnérabilité ny vulnérabilité de force amin'izao fotoan'izao zany hoe ny olona vulnérable zany de olona mahafantatra ny zavatra tsy vitany sy ny zavatra vitany ary raha fantany zavatra tsy vitany de mianatra izy afahany mahay an'io zavatra io zany hoe ianao zany mety hoe ninninona toerana misy anao ninninona mety hoe tsy manana fahefana be ianao nefa ianao afaka manao zavatra zay misy valiny ary misy impact amin'ny fiarahamonina ihany koa ny tiako resahana indray nisy ny statistika izay navoakan'ny UNICEF miresaka izy ireo amin'izay hoe fiovanana izy teo amin'ny vehivavy zay tao anatin'ny 5 taona averiko kely le tatra na dia efa narahantsika tao anatin'ny fampalalam-baovao tao ary satria dia tao anatin'ny resahana le hoe voalohany indrindra aloha hoe ireo niakatra aloha nambarako voalohany niakatra nisan'ny vehivavy mitondra ny VIH/SIDA tamin'ny taona 5,790 raha io antotan'izy izay navoakan'ny UNICEF io dia hoe nisa 4,7 zany tamin'ny taona 5,790 fa rehefa amin'izao fotoana izao 7,7 etsy nisan'ny vehivavy izay mitondra izay tsy mikaretina VIH/SIDA zay niakatra ihany koa ny vehivavy tratra ny atavezana tafahoatra 5,70 tapitrisa tamin'ny taona 5,790 ary amin'izao fotoana izao dia tena hoe 5,50 amin'ny tapitrisa zany hoe niakatra avoroeny mihoatra ny avoroeny mihitsy ara n'izay hoe vehivavy miaina ao anatin'ny atavezana zay ary hitantsika na amin'ny tontolo iainana rehetra azy rehefa mihaona dia izay le tena zavatra tsy tian'ny vehivavy indrindra le indrina azo aina mematavy dia mitady ny fomba rehetratsika ao anatin'izay hoe anenana vatana sy anenana tena fa nefa koa na izany aza nisy ezaka ihany tao anatin'izay taona rehetra zay reniena indray zany no ambarako eto hoe nisan'ny vehivavy alefa indray amandreny mianatra maneran-tany ny hena 9 tapitrisa tamin'ny taona 9,790 fa amin'izao fotoana izao hoe 7,20 tapitrisa dia ny hena ihany koa ny tovavy izay hoe bevoka eo anelanelany 5,20 taona ka hatramin'ny 7,20 taonany satria dia 10 amin'ny arivo tamin'ny taona 2,000 zany fa taona 20,2,000 tsika rehefa aveo 4,70 amin'ny arivo izay mitondra voka mialohan'ny 5,7,20 taona izay ary farany moa dia hoe ny hena 5,20 isanjato ny ankizivavy nalefa nanambady fa na izany ara mbola mampatahotra ihany le antotanisa satria dia hoe mbola misy 12 tapitrisa zany ny vehivavy ny ankizy mbola alefa indray amandreny manambady inona ny azonao ambara momba an'ireo tontolo amin'ny fiovan'ny vehivavy tao anatin'ny 5,20 taona ireo raha resahana fotsiny tsika eto Madagasikara satria eto ihany koa tsika maneran-tany mantsy le tatitra izay nataon'ny UNICEF teo ny zavatra hita amin'izay dia hoe miova amin'ny ataontsika hoe raha resaka coachina mankony dia ninninona na ohatra raha ny zavatra tena hoe mampalahelo ny zavatra mitranga dia aifoana no mijery ny zavatra tsara ao anatiny io ny zavatra hita zany dia hoe raha raisiko amin'le resaka hoe ny hena ny vehivavy izay be voka aloha
satria amin'izao fotoan'izao a dia lasa manomboka tonga saina mialoha ny vehivavy na mbola kely ary izy dia efa mahafantatra hoe manana fahafahana ary io ny ataontsika hoe ny zavatra miseho any ivelany dia nanampy be da be satria lasa nitombo be ireo mpitondra fanjakana ohatra vehivavy manerana an'izao tontolo izao raha mijery ianao ilay mpanao sary mihetsika na ireo vehivavy mpandrarà any ivelany na tsy any ivelany ihany koa raha fa eto Madagasikara lasa mitombo be ny vehivavy miditra ao anatin'ny tontolo ny fandrarahana izany zavatra rehetrarehetra zany dia manampy hoe lasa manomboka tonga saina ny vehivavy ary lasa manomboka tonga saina koa ny ankizy vavy eo zany le izy hoe ny vehivavy dia tena ataontsika hoe raha nisy ny kalitao izay nampiasain'ny vehivavy tany amin'ny tokantrano taloha dia hita zany le izy hoe afaka ampiasainy amin'ny toeram-piasana na amin'ny fitantanana firenena na amin'ny fitantanana fiarahamonina mihitsiny raha mijery indray tsika nefa ny amin'ilay resaka hoe atavezana ny teneninao teo hoe lasa mitombo be le izy indrindrindrindra nanomboka tamin'iny Covid iny satria eo zany le ny anisany ataontsika hoe loharano na source an'ireny atavezana reny ange dia ny gestion ana stress voalohany indrindra aloha fa faharoa koa ny tsy fanekena ny tenanao zay zany le izy hoe tsy fanekena ny tenanao ohatrany hoe le tsy ampy koa mifatokisa-tenanao fa ny vehivavy zany lasa ohatrany hoe matahotra tsy maintsy ny inona ny eritreretin'ny olonako fa zay koa zany ohatra zay ny zavatra atao amin'ny développement personnel hoe mitarika ny vehivavy mba ho tia ny tenany ihany koa mitarika ny vehivavy mba manaiky ny tenany araka maha izy azy ary tokony manome izy ny tokony hanome lanja voalohany ny tenany fa tsy miandry ny hevitry ny olona hafa zay zavatra ataon'ny lehilahy tsara mihitsy an'izay ny lehilahy indray tsy miandry ny hevitry ny olona izy fa izy tonga dia izy dia ny vehivavy koa tokony mianatra an'izay ilay raha ohatra ka raiziko le hoe le ankizy tsy alefa mianatra fa lasa alefa manambady iny misy fandraisana andraikitra lehibe ho an'ny ray aman-dreny ihany koa zany hoe ndray aman-dreny indraindray mandefa ny zanany miasy manambady satria tsy ho vitany tsony ny fanabeazana ny zanany dia mieritreritra izy hoe rehefa ny vehivavy rehefa manambady dia efa tsy karakaraiky tsony fa ny vadiny mikarakara anazy eo koa zany le fahatongavana saina fahobe angambany hoe fiarahamonina koa zany tokony tonga saina hoe misy andraikitra hoe iny io vehivavy io ange dia olona ohatra ny lehilahy ihany io manana maha olona manana maha izy azy ary ny vehivavy afaka mahavita tena ihany koa fa tsy ny lehilahy ihany no afaka mahavita tena miresaka an'izay ianao dia manitikitika ana satria somary ny paritadritako ty resaka ty hoe indraindray rehefa misy lehilahy anankiray zany omena toerana ka misy vehivavy ray eo ambadiky ny lehilahy anankiray iny dia misy firoboroboana mandroso zany hoe mahomby fa rehefa misy lehilahy anankiray ka misy vehivavy maromaro zany tsika miodidinana vehivavy maromaro zany tsika ao anatin'izay dia lazaina fa hoe tsy mahomby ina zany no tena azonao andikanana izay zavatra izay tsotra fotsiny tsika vehivavy tokony mianatra ny mahay miara-miasa ary mahay mifanampy ary tokony ahena ny hoe mifampialina na zavatra ohatrany izany zao dia hitanay mihitsy za zao anatina vondrona vehivavy mpandrarà groupement des femmes entrepreneurs de Madagascar ny zavatra nampisehoanay tao anatin'ny telo taona dia hoe ny vehivavy ao anatin'ny krizy afaka miara-mombona na mitovy secteur zao arany dia afaka miara-mombona afaka miara-mandroso ary afaka mifanampy zay zany le izy hoe isika ary zany ange zavatra efa hatramin'izay zany hoe vehivavy mifampifosafosa vehivavy tsy mifandetika vehivavy miady ohatrany miady atsena afaka miovy zany zavatra zany ary matoa amin'izao vanim-potoanantsika zao be da be mihitsy ny vehivavy mitehiditra ao anatin'izany fandrarana zany ary mampiasa izy ny olona miara-miasa aminy dia lehilahy ary vehivavy ihany koa satria isika vehivavy zany dia afaka tsara mihitsy ny miara-miombona sy miara-miasa ary miara-mandroso misy firinareo anatin'le vondrony vehivavy mpandrarà io raha hoe eto Madagasikara ndresanao le hoe mahay miaraka tsara nareo misy le tsika karakarainareo ty ihany koa amin'ny zomasiny sabotso avy izao anao ahoana zany ho hita tsara ao zany le fiaraha-miasa nreto vehivavy mpandrarà reto ny vehivavy mpandrarà moa dia 500 ny hetsika izay ataonay amin'ny sabotsy dia irahany tenako ao anatin'ny Kasoroa miaraka amin'ny vehivavy mpandrarà anankiray ao anatin'ny Fireworks Event Planner sy vehivavy mpandrarà anankiray ao anatin'ny Phoenix Service izay anao hetsika Blooming Season ao amin'ny Bisy Akorondrano amin'ny Zoma
folo marsa sy sabotsy raika ambe folo marsa dia tena ho hita tokoa izany satria misy hetsika maro ao isy stand maro ao izay vehivavy no mitantana azy ahitana produit bio beauté bien-être ny sabotsy tontolo ny andro ihany koa dia izy programmana coaching natokana ho an'ny vehivavy fa ny lehilahy koa izany dia asaina anatrika an'izany misy karazana programma izay manampy ny vehivavy anala stress manampy ny vehivavy anaiky ny tenany ninonino na maizy na matavy izy na hoana izy manaiky ny tenany ary ampitombo izay fatokisa-tena zay ka zay zany zao zavatra lehibe hoe ny antony anaovana new blooming season io dia hoe tsisy ny fotoana zany dia misy foana afahanao vehivavy afaka mitsangana ary afahanao vehivavy ihany koa afaka miroborobo io hetsika io moa dia ataonay miaraka amin'ny partenaire ao anatin'izany jejo ao anatin'izany hangar ao anatin'izany koa culture playground eny ary misaotra ny asaranay vao mitondra izay afa makafaka an'izay nafinaritra moa ny fampiresaka tena hoe tao anatin'ny andron'ny vehivavy na afatsika ny fampidinika ihany koa izay tontolon'ny vehivavy izay dia misaotra anao ny vahiny tao anatin'ny fampalalambavao tamin'ity alay ity dia misaotra ny Réal TV ihany koa misaotra rehetra nanaraka ny fampalalam-baovao tamin'ity alay ity fotoanantsika manaraka indray ho amin'ny rahampitso isaorana ihany koa izay jejo etsy bypassetsy nanao ny taovolo sy ny tarehy tamin'ity androany ity velomary toko lasy toko vavy Réal News Natulchi. Sanji Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans Réal News. Si. Il a été les marques à Mateza, c'est créat. Sady 4K, l'AEB, Sady Mouraïtani, au soir à Musique, 3e étage, Mandrous Bay Center, à Pitani Institut d'hygiène à Laquelle, Arco en 7 Matezatol, en Pitataf. Napini. Matezatol, la Manulchano, ou Amni Fanurena Namarcha, si Mateza, Amni Vidin, Tenanraj. Si. Potata, tes nouveaux biscuits préférés qui donnent la patate. Ari. Reko fa afaka baky anao rasesy dia inona ny tsakanesana amin'ny prime tekolo manara-penitra ny sady mampazoto mbola tsisy nianatra tato ka lasa jolam-boto investissez dans une valeur sûre choisissez prime à l'avenir.